l'information. Nanatanteraka fivoriambe ara-potoana androany io Ong Madasun DIRM. Nandritra izany fotoana izany no nanaovana tatitra ny asa vita nandritra ny fotoana nijoroany teto Madagasikara ny 5 marsa 2024. Teo ihany koa ny fananganana ireo mpikambana mandrafitra ny filan-kevipitatanana, ny tatitra ara-bola amin'ny fikambanana ary indrindra ny mikasika ny fananganana tetik'asa izay hiarahana miasa ministera miisatra ny amin'ny 20. Tsy izay ihany fa teo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny Terre Promise izay mizara telo lehibe ka anisan'ny misongadina ny fiaraha-miasa amin'ny tantsaha. Mila lara-pamela voalohany zany dia tokony aprona indray zany ny fanemiana ny traikeram-pirenena eo amin'ny ankarena dia valorisan-jata lehiberina fa marivatra amin'izay zany no manjary tokony rolarana izay ny tanjona tompoko. Ny komina 20 telo sivifolo sy eninjato sy arivo 1993 misy commune urbaine eo amin'ny 900 anatin'izay izay zany tsy maintsy anavahana an'ilay fanofanana kanefa tsy hoe urbaine ajanona eo fa be dia be zany karazan-javatra atao amin'ny fanofanana ka fambolena sy fiompiana ny anam-boasahasasy any amin'ny toerana misy ny tanimboly dia misy zavatra hafa ihany koa zany toy ny tanterana azy atao fa tsy avela fotsiny hoe commune urbaine ndraika dia mijanona mandeha azy satria ny fanofanana Terre Promise ny zavatra lehibe dia izay tokony ampy sakafo sy dia mbola ny olona ary mitantanana ny rano io rano io zany mampitahotra be mihitsy ka na andrenivohitra na eny an-tanimboly dia zava-dehibe ny fitanana ny rano ka ireo fanofanana io dia tantsaha 20 isaky ny mandeha zany eo tanterahana amin'izay zay programa lehibe voalohany programa faharoa dia no anatin'ilay programa ny vombon'ny ramasombe indiana na CEI tanam-dimy sy roa arivo zany tany mazanga ny aika ilay fanapakevitra hoe Madagasikara atao sombotra ny ranomasombe indiana dia rehefa andreka iny tamin'ny taona desambra 2024 dia mbola nanina ny ary farany tamin'ny volana fevroary 2024 dia ilay kely natao gouvernement atao fanterahana le programa Madagasikara dia sombotra ny ranomasombe indiana. Tanjona amin'izao tetik'asa izao ny anatsara ny fari-pianany vahoaka eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Marina fa tsy manao politika ny Ong Madasun DIRM. Fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpanao fanjakantsika satria zareo dia atao hoe facilitateur. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.